Alatsinainy fa tsataminy folo Mai taonga roa amby roapolo sy roa arivo magnano mbala tsara tompoko lahy atirigny araba tompoko vavy. Tonga fotoagna ny fampalam-baovao ny radio antsoiny filazantsara tsika koa dia magnasanao magnaraka zegny hatramin'ny farany. Matombotsika eo amin'ny sehatry ny fahasalamagna ny fampalam-baovaontsika amin'ity anio ity dotsaigny androany fahaenina ambin'ny folo ny volagna Mai ary faragna ny alahady faha roa amby roapolo Mai ny hetsiky fanaovagna vaksiny phobie sy ny fizaragna vitamine A ho an'ireo zaza latsaky ny 5 taogno magneragna ny Madagasikara ary tsy diso anjara amin'izegny ihany koa ny fatra Diana. Dia hoarantsika avy hatrany ny fagnadiadiagna. Aretigny mora mifindra sady mahafaty ny kisosy nefa asoroagna amin'ny alalan'ny fanaovagna vaksiny. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany fahaenina ambin'ny folo ary faragna ny alahady faha roa amby roapolo ny volagna Mai ho avy izao ny hetsiky fanaovagna vaksiny phobie sy fizaragna vitamine A ho an'ireo zaza latsaky ny 5 taogno magneragna ny Madagasikara ary tsy diso anjara amin'izegny ihany koa ny aty amin'ny fatra Diana. Izay agnisan'ny nisedra olagna goavagna ny taogno sy roa ambin'ny folo sy roa arivo noho ny fiparitany ity valagna aretigny kisosy na kitrotro ity taty amin'ny fatra. Zaza mahery ny 710 sy 200 sy 7,000 sy iray aligny no tratran'ity aretigny kisosy ity ary 7,80 kosa no maty tagny amin'ny taogno 5,10 sy 2 arivo. Raha ny fagnazavagna izay nataon'ny docteur Laetitia Lydia Yasmine, secrétaire général ny ministère ny fahasalamam-bahoaka. Ka ho an'ny fatra Diana manokana dia zaza miisa 163 625 no isitraka ny vitamine A ary 153 400 kosa no vita vaksiny fanefitra amin'ny kisosy. Eto faritry Diana manokana satria nitsaiky tsy atafanjava jusqu'à 6,10 fanjava na 10 taogno latsaka fanjava raiky no ataony vitamine A dia 163 627 ny isan'ny tsaiky atao izy io raha ny vitamine A no koragny. Ny vaccin miaro amin'ny kisosy ndraiky dia tsaiky 6 fanjava jusqu'à 6,20 fanjava dia 153 400 zegny ny isan'ny tsaiky zay atao. Herignandro nanaovagna ny hetsiky fa misy toeragna voafetra aminazy io ma zegny voatongo toeragna agnanaovagna izy iarahagna amin'ny mpiasan'ny fahasalamagna ndraiky agent communautaire manomboka niany ma ny fagnanaovagna io hetsiky vaksiny miaro amin'ny kisosy ndraiky vitamine A io zay ahafitra herignandro ho azady teo jusqu'à le 22 Mai. 22 Mai io zegny dimanche natao mihitsy tafidriky agnatin'ny sabotsy dimanche mba agnamoragna ny fahavitany le tsaiky le vaksiny ndraiky fahazahoan'ny vitamine A satria sabotsy dimanche ma zegny matetiky le tsaiky tsy mandeha l'école fa mijano an-tragno. Agnisan'ny tanjona maheragna Madagasikara miavitany 95% ny tsaiky aby io vaksiny ndraiky azahoan'ny vitamine A fa itsika eto amin'ny faritry Diana ma zegny miavaka satria atsika no faritry tegna nijaly nampijalen'ity kisosy ity indrindra tamin'ny 2019 zegny misy maromaro ny tsaiky maty 69 ny isan'ny zaza maty tamin'izay fotoana zay ary 19 219 ny isan'ny trangany rougeole zay voaisa fa mbola misy ihany koa ma zegny nitsabo tagny an-tragno zay tsy enregistré amin'izegny zegny ma zegny magnaporofo nampijalen'ity kisosy ity ny faritry Diana dia tanjony atao amin'ny faritry ma zegny tsaiky jiaby 163 627 io mahazo vitamine A jiaby dia ny 153 400 io vita lay vaksiny miaro amin'ny kisosy ka miafatra ma zegny tsy vitan'ny mpiasan'ny fahasalamagna zaraiky ndraiky ny ray aman-dreny ao amin'ny préfecture ny amin'ny faritry ny aviagna amin'izay tanjony ndrazabe zegny ka magnatona antsika jiaby agnamorany zegny fahazahoantsaiky vitamine A ndraiky fanaovana vaksiny zegny. Misy ny mpiasan'ny fahasalamagna ndraiky ny AC zay tety atsika agny dia mba raisinareo ma zegny ireo mba afatsika tsy avy amin'ilay épidémie karaha igny marigny ma zegny fa amin'izao fotoagna zay fa misy trangany kisosy mandehandeha agny fa mba tsy aviagna amin'izegny épidémie karaha tamin'ny 2019 ma zegny iangaviagna atsika mba samby andray anjara agnano zegny fanandrifizy aby mba ahafahatsika magnatratra io tanjony rezabe miala amin'izay fahafatesana zay mifandraika amin'izegny kisosy zegny
na ny arety ny fandraikan'ny eo amin'ny sitrany finoana no notsika ny fampalama avao amin'ny ity anio ity nangatanteraka antsapanahy lehibe ny groupe Cœur de Béatitude omaly fa 5 ny volana May taogno 2024 tao amin'ny église adventiste Tanambao Antsiranana. Ankoatra ny toroteny ny fitsidiana tokantragno izay fomba indesiny toregna amin'ny filazantsara dia agnisan'ny famonjem-panahy lehibe ihany koa ny hira. Izay indrindra no antony nahatonga ny groupe Cœur de Béatitude d'Archange Antsiranana nagnatotosa fideragna ankira ho fampahirezana ny mpiray-fanantenagna omaly fa 15 ny volana May 2024 lasa teo. Tagny amin'ny taogno 2024 no nanomboka ny forona ity tarika ity ary olona 3 ny andohany tamin'izay fotoagna izay. Ankehitriny dia 7 ny mpikambagna ao agnatin'ny tarika Cœur de Béatitude d'Archange ka nagnatotosa antsakira-pideragna ho fampahirezana ny mpiray-fanantenagna tao amin'ny fiangonana adventiste Tanambao Centre omaly. Nankasitraka izao hetsika izao ny filohan'ny fédération ny Madagasikara avaratra pasteur Floré Ramamonjisoa ary nagniry dia nagniry ny anohizagna izao fitoregna ankira izao ivelan'ny fiangonana adventiste ihany koa ny tegnany. Tsy aivina fa somary tsy dia nahazovana loatra ny groupe tato amin'ny distrikany Antsiranana tagnatin'ny taogno vitsivitsy no ny antony maro samihafa fa ankehitriny dia manomboka mahazovana ary afaka maneho ny sanganasany avokoa ireo tarika rehetra aty Antsiranana ka ny Cœur de Béatitude d'Archange sy ny groupe worship team no ny santatra izegny tamin'ny alalan'ny antsankira-pideragna omaly fa 15. Managna tanjo ihany koa ity Cœur de Béatitude d'Archange ity raha ny fagnazavany filohan'ny tarika dia ny agnaparitaka ny afatra amin'ny alalan'ny fitoriagna ankira. Ny tanjona ny groupe Cœur de Béatitude d'Archange dia ny tory ny afatra ankira amin'ireo zay tsy mahalala ny fahamarina ambabo ny folo olona maro amin'ny alalan'izany tononkira izany. Tapitra ny fampalama voantsika topoko lasy topoko vavy makasitraka anao nagnaraka hatramin'ny fariny ny namanao be mitombo Arlin ary akasitragna ihany koa ny namanay Arsolo izay mikajy ny lafiny teknika dia magnano veloma ho amin'ny magnaraka indray veloma topoko.